miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana roa samada eto amin'ny televiziona malagasy manasa antsika rehetra miaraka aminay hatramin'ny farany. Ty fandarana ity moa dia resaditsika mahakasika ny firalahiana eo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Iarahantsika mamokatra amin'ny African Initiative izao fandarana izao anomboantsika ny fandarana dia eto indrindra i Alex avy amin'ny African Initiative. Salama Alex. Miarabanareo mpanaraka ny televiziona malagasy indray androany. Vahiny fandarantsika androany dia Monsieur Johary, mpanao gazety tena matianina no sady media manager izay nianatra tany Rosia. Nivoaka tamin'ny Université Rosiana tokoa i Monsieur Johary ary niverina teto Madagasikara izy rehefa navita izany. Efa nitana toerana lehibe teo amin'ny sehatra ny journalisme izy, televiziona lehibe eto Madagasikara izy dia tsy akory fa ny TVM izany. Fanontaniana voalohany androany dia inona no nahatonga anao nianatra tany Rosia ary inona no nahatonga anao nisafidy ny journalisme? Nianatra tany Rosia aho nanomboka tamin'ny taona 427 ary nijanona tany nandritra ny 9 taona. Ndeha aro tantaraiko aminareo eto ireo traikefa azoko tany ka mpiariko eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Когда я жил в России. Вот, zay yabatao teny rosiana kely Fabienne mbola tadidiko. Tena vesika. Fantaniko manaraka DG nanahoana izay fianarana tany Rosia izay. Tamin'ny fiteny inona ny fianarana tamin'izany fotoana izany nanahoana ny ambiance atao an-dakilasy niarahana tamin'ireo mpianatra iraisam-pirenena sy Rosia. Ie, araka ny resaka tamin'ny teny rosiana teo dia tamin'ny 429 nanomboka mianatra tany. Rehefa mianatra tany moa anao amin'ny teny rosiana fianarana dia ny taona voalohany zany no fianarana an'ilay teny rosiana. Io atao hoe pas de gâteau, faculté préparatoire. Mianatra an'ilay teny rosiana ianao fa rehefa tena hiditra amin'ilay tena fianaranao izay tsy maintsy amin'ny teny rosiana atao no zavatra rehetra. Zay tsy maintsy fehezanao ilay teny rosiana. Ny mpianatra avy amin'ny firenena be dia be no miara-mianatra amin'izany dia raha izaho manokana zao tamin'ny faculté préparatoire dra malagasy zay anankiroa dia misy laosiana anankiroa avy any Équateur anankiroa dia rehetra tsy taboky ny firenena afrikana valo ny kilasy dia anaky valo zany dia mpampianatra aloha tena miteny rosiana ianao zany dia ampianarina be. Nandritra izay hoe fianarana tany Rosia izay inona ny fahatsiarovana tena hoe tsy mety maty ao anatin'ny DG sy ao an-tsain'ny DG ao tao anaty izao fotoana izao? Ny zava-drehetra misy tsy mety maty satria eny taona be zao ny fiainanao tany atanin'olona tany, miaina an'ilay fiainan'ilay olona ianao, miara-n'olona tamin'ilay olona ianao, nampianarina ianao dia tsy maintsy tsaroana daholo na le fiteny na ny fifanerasarana tamin'ny rosiana na tamin'ny mpampianatra tao amin'ny université tamin'ny namana rosiana zay nianatra izay dia nafinaritra hoe izy hatramin'izao dia mipetra ao amiko foana ny fahatsiarovana rehetrarehetra zany. Indrindra tena tamin'izany tao anatin'ny fahatanorana hitan'ny Fabienne vie estudiantine tsara indrindra ny fiainana rehetra be. Ka mikasika an'izay indrindra DG misy hoe kolotsaina na fomba amam-panao rosiana lasa raiky tapisaka ao anatinao mihitsy ka nentinao nitondrana ny fiainana na fomba fiasana, ny fomba fiaina amin'ny ankapobeny na ny fomba fitantanana. Ny rosiana lazaika Fabienne fa izy mantsy avy amin'ny slavy izy, ny slavy. Ny fahalalako ny slavy tena olona mafana raha, olona entitrentitra ary indrindra olona tia tanindrazana. Tena zany fitiava tanindrazana zany no amin'ny rosiana tena zava-dehibe izy ary tena mampitaily amin'olo tafiditra ty amiko le izy ka za dia mba tia tanindrazana mihitsy eny fa le fitiava tanindrazana tompoko tsy ambako fotsiny fa retinao fiainanao mihitsy le izy na hiagy-hevitra kely aman'olona ary ianao tsy maintsy aseho anao no fitiavana tanindrazana ary zay tena toetra ny raisiny tamin'izay. Dia noho ny vita ny fianarana tany Rosia
nety mampiarina tepo-tanindrazana ny setraikefa rehetra sy ny fampianarana rehetra azony rezeta inao resaly hoe tena olona nandalo tana tohatra maty tatao eny anjery-pirenena ahoana ny fampiarana an'izay teto Madagasikara no s'adapte ianao zany a hoe zao no nampianarin'ny sovietika nefany a zao ny zavatra iananao de tsy maintsy misadapte ianao de tombontsoa zay amiko tadidio a fa nyjata nampianarina alay dia lampianariny fototsy ny asan-gazety journalisme izay ivery fa mitovy dao mety ambonin'ny tany fa nuance samy manana ny ligne éditoriale sy ny ligne politique ny tsirairay laisika teto lary zareo tany de anjaranao zany misatapitra am'izay de zay ngamba ny ivery fahombiazako raha natsanatsainy hoe fahombiazana teo fampiarana zaka le narapita Batataro anay hoe de zay parcours-nao nanombokanao vita fianarana mandrakandroany oay za ve Fabienne tso eny azoko afoezina liza vao tafaverina de nanao stage tao amin'ny gazety Inongo Vaovao na volana vitsivitsy de aveo miasa tao amin'ny radio Tsogovao le radio privé faro teko Madagasikara gany radio Tsogovao de nanao gazety rédacteur chef tao de fa nanomboka nanao animation na débat de vitany tao de tafiditra tao amin'ny radio national koa de niajanona kely rotona mahery tao rotona tao amin'ny RNM koa de mety aussi Berara Satovo taty amin'ny télé TVM de par lasa talen'ny PGN izy de rédacteur en chef temena base rédacteur en chef Tagaza Lantomalana Ratsata Kataba si Janine Maris Balal za zay rédacteur en chef de aveo et lunda politique teto amin'ny firenena moa de rava ny fitorana tany zany de potiky TVM ty tamin'ny sivy arivo de tendrena ho talen'ny TVM koa de aveo lasa talen'ny RNM tsy nianarana zany fa de andraikitra ny raisiny de aveo lasa tale général de ORTM indro etona mijanona kely rotona de aveo verina bay de mandaparetriretika inona ny mahazava-dehibe ny fianarany tanora malagasy any ivelany fa tena tombony ho an'ny fandehanana mianatra any ivelan'ny firenenao ivelan'ny Madagasikara zany dia fahitanao tontolo hafa mihitsy ary manokana am'izany ny any Russie fa ny any Russie mitovy ihany ny fianarana tao ny base journalisme raha tsy tena base journalisme mitovy dao le ran'izao tontolo zao fa manana ny fomba fampitany azy izy iray manana ny style na journalisme n'izy de zava-dehibe zany ny andrasanao an'le izy de rehefa ainao mandray iny efa nitantaraiko hoe ainao manao adaptation zay zavatra ianaranao any Russie amin'ny rehefa tonga eo amin'ny tontolo miasa ianao ka zay tena apprécieko ny tanora hoe raha za mihitsy ny tanora rehefa tsara base ianao hoe to amin'ny resaka fianarana amin'ny ankapobeny ka mivoaka any Russie vetivety kely ianao de mahay an'le zavatra ampitaindry zareo tsy barrière mihitsy ny langue tsisy rehefa indrindra fa mahay teny pirenena hafa de mora mahay an'le teny pirenena russiana. Spasiba Fabienne, spasiba Alex. Makasitraka Monsieur Zoary nanaiky mivahiny teto amin'ny fandaharana Androany. Ianareo tompoko no ankasitrahana nanasay. Velona tompoko. Makasitraka antsika rehetra zay mifanena aminay ny andalambe eny mamerina ireo teny rosiana zay ianarana ato anatin'ny Rosamada de vokatry ny fampianarana hoentina Nadezhda antsika moa na izantsika n'izany rehetra izany de efa eto indray izy hianatra zava-baovao indray tsika amin'ity androany ity. Привет, Надежда. Привет, Фабьен. Мы сегодня Androany isika dia hianatra anisa amin'ny teny rosiana. Один, два, три, четыре, пять. Повторим. Один, два, три, четыре, пять. Спасибо, Фабьен. Молодец. Спасибо, Надежда. Пока. Пока.
nandritra ny fitsidiana sy fifanakalozana tany Moscou dia nitsidika ireo toeram-pizahantany tao andrenivohitra Rosia ireo mpisehatra amin'ny tambajotra serasera sy mpanao gazety nandray anjara tamin'ny nouvelle génération Russie Afrique. Notsidihin'izy ireo ny vakoka mitahiry ny tantaran'ny Rosia nandritra ny ady lehibe, ireo toerana manatantara ara-kolotsaina isan-karazany ary ireo tranom-panjakana manatantara. Fitsidiana nahafahan'ireto mpandray anjara nahafantatra bebe kokoa ny tantaran'ity firenendehibe ity. Nahitana ireo rafitra trano tena mampiavaka ny Rosia ary lasa vakoka mahizy any'ity firenena ity. Nandritra n'izao fitsidiana izao ihany koa no nahitany ireto mpiserasera ireto ny fiainana andavanandro ny mponina ao Moscou. Nambaran'izy ireo fa miaina tahaka ny any amin'ny firenendrehetra ihany ny Rosianina na eo aza ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Samy mijoro vavolombelona sy ny tantara, ny mahatany mandroso sy tany manan-karena ara-kolotsaina sy ara-tantara ny Rosia ireto mpandray anjara ireto. Isan'ireo influenceur tany an-toerana ihany koa moa injaka nitsidika ny depôt izy, toerana mampiseho ny fahasamihafan'ny sakafo sy ny kolotsaina ara-tsakafo ao Rosia. Ny depôt dia ahitana karazan-tsakafo avy amin'ny firenena maro, isan'izany ny avy any Chine, Italia, Thaïlande ary Vietnam. Nambarany fa nahagagazy ny fahitana fa tsy ny sakafo rosianina ihany no mena lanja ao Rosia fa hajaina sy ampiroboroboana ihany koa ny sakafo sy ny fomba fahandro avy amin'ny firenen-kafa. Anisan'ny mampiavaka ny Rosia ny fahasamihafan'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao ao aminy. Ahitana repoblika 12, faritany 7 ary faritra 47 ao Rosia. Samy manana ny sakafo nentim-paharazana sy ny fomba fahandro mampiavaka azy ny faritra tsirairay araka ny tantarany, ny kolotsainy ary ny vokatra eo an-toerana. Farana sady indray ny fandarantsika Rosa Madata amin'ity alakamisy ariva ity raha zoma atoandro ianao no mijery izao fandarana izao dia efa merenany ity arahanao ity dia mankasitraka antsika rehetra alohan'ny sarana dia azadino ny mifanerasera aminay atao anatin'ny fandarana Rosa Madata sy ny African Initiative amin'ny alalan'ny QR code izay hitantsika eto ambanin'ny écran eto. Dia aza misalasala raha manana sosikevitra na manana fandatahana manokana ihany koa ny amin'ny lohahevitra na fanadihadiana izay tianareo horesantsika atao anatin'ny fandarana dia mandray anareo ampitiavana izahay. Alohan'ny isarahantsika dia ny maripana eto Madagasikara dia 12 degré Celsius amin'izao amin'ny 7:05 izao any Moscou kosa 17 degré Celsius amin'ny 7:05 ihany koa any Moscou amin'izao ora itenenantsika izao. Mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny herinana mito izao indray atao anatin'ny Rosa Madata any. Paka!